fotamatory nosoratany akora voasehitra novedomin'ny olo miajanirina vantsoa miaraka tamin'ny arliva lemek tainanantenaina ary rija Roland Ramanatsonina ndray feo anjary liva ny nanatotosa manahirana ty azy ty ary tena efa fiarahavileta daholo reto tsy mahay mipetraka koa reto ka tsy maintsy ahitantsy fahity tsy maintsy atao sambo balala mainandro ty ka raha tsy azo androany tia mialako rapitso ary tena tsy mahay mionona mihitsy ry zalahy nefa manana ihany ty ny manana aizany tsy ho tratra nefa lisany fa dia fiarahavenira possible ty ny tena marina mody alefa misalahany velany tsy manatsiny hoe iraka ka ihany dia tsy tafaverina tsony mety amidiny angamba reo fianakaviany mampalahelo indrindra moa fa nivady aman-janany ka ambotsy tsy fidy ny vokatry ny etraketraky ny hafa na dia efa nitorano maro ary nanjavona n'ity vady madamy rasoa ty izay tsy nahitambo voatsony hatr'izay dia to manosika mondra ny fanadihadiana izay efa natory dia andehanao iraka ny alany tao an-trano ka tsy miverina tsony mampalahelo ny tsy maty manota nefa dia miriry amin'ny alahelo ny tsy manatsiny ihany fotsiny ary maninona moa raha atomboko na hotoizako indray ty fanadihadiana 20 taona lasa ty nefa ve mbola any ty madamy rasoa ty andraso antaniko amin'ny brigadier diera ny adresy mety ahitana an'ity madamy rasoa ty aiza toko moa zany izay sy mihody no mipetraka rahatr'izay zato ve ko raha tsinona kosy to tsy mendrika an'ilay mpanjaka vavy ny voky iny koa zato anefa ty trano ty koa aloha tena tsy voiko tato ny nalehibe ahy sy nahitako an'izany malalako tena fiainana miady rery zany nenda velo mety nanahoana reny fiainako raha mbola teo izy eny enoko marimarina aloha fa mety ho tsaratsara kokoa noho izao satria raha teo izy dia tsy mba niady rery aho saingy izay moa ny lalam-piainana mila iainana satria izay mihitsy ilay fiainana ilay vata vikeliny nenda velo tena efa rafesina be ny izy zany dia nataony aiza ary ny lakile an'ity tao tsarako tsy nanome an'izany mantsy izy mety adino angamba dia ho sokafako ve izy ty sa inona toko moa ny olana za angamo olo-kafa tsy maintsy pitrihany ty zany ko aiza moa ilay maroto teo ity kay zay ary nadaolo reto taratasy maromaro ary tena efa tota daholo ane izy zany
ity zao a mety kopia. Kopia ny Andravelo. De reto taratasy reto kosa tomiresaka fananantany. De ty taratasy ty de manamarina fa ny tany izay eo fierenana mirefy de Andamatora Velo Azo. Ary ty taratasy fifanekena Andrasoe. Zao Ravelo Arso teraka de manaiky marina fahitaizany feta Ravelo Arso. Anday Nendravelo lera matotokana nanaiky ny taiza sodapetsaka neny. Tsy ho adinoko mandrakizay ianao. Indray sary. Ay, le sary tany amin'le rangano tondra tamin'izany ty. Ary zao de mba indrangà iny ko sary aloha ndraiky. De inona nefa ny zavantranga? Nijanonao akamantatra tanteraky ny tantara iny hatramin'izao. Izy reto olona hafa niara-naka sary tamin'reto. Ary nisy soratra tato ambadika kay. Ambanidia ny 10 Aogositra taona orinasa manana de anarana Alphonse Rafatsomanana ny eo amin'ny akavia, Alex Rapanarivo kosa ny eo amin'ny akavanana. Rafatsomanana hono Rafatso mety sendra mba anarana mitovy kosa angamba ka nefa neto misy tovizana amin'ny Rafatso ray ny mity ihany zany ty rangà ty saingy hoe ty tanoranora kokoa. Eny kosa rehefa taloha koa moa ty mazava ho azy. De inona nefa ny fandraisany? Ny anarana koa Tamboanjo rangà, ny endrika koa mety mitovitovy. Ary maninona moa raha anontaniako mute ny anaran'ireny? Aleo rangà zay nao tao sady tsy hitako koa ngizy olana amin'izany. Ny anaran'ny Rafosa kokoa ve moa tsy tokony fantatro raha teo Rehefa tena antitra le Madame Rasoa hiteny amin'ny endriny tanteraka varisy izy mampalahelo. Tao amin'ny orinasa manana tetsy Ambanidia ny Monsieur Edmond ny asa. Ny mpampiasa tao no naliraka azy ho any amin'ny faritra raha araka ny fitantarany. De tamin'iny marain'iny nifankahitandro zareo farany. Orinasa manana andray zany fanadidina manaraka. Ary mety ho fantatro-papahany zany io orinasa io iny Ambanidia koa mantsy ny orinasany. Orinasa fanambinana. Aleo tonga dia any amin'ny papa zany ny vantany. So mba manana vaovao mahakasika an'ity raharaha ty koa izy. Engane.
Za ihany papa. Maneringelina ve? Le zalahy ty koa manosoa le tse dia mipetrapetra. Saotra ry papa. Hitako mbola tianao anatin'ny asa tanteraka mihitsy ne papa zany. Sao dia mba mila fanampiana koa sary. Aza me tsara velantsy le tse. Ny asa lahy reo tsy tany lazy anovana azoko aty mety tatetra. I totaly vola ve? Ao anaovako azy ary. Zay koa anie mba nianatra nanao comptable ihany e. Zavatra efa vita koa ne ty. Zavatra voaka sisa. Ka inona ho zato atondrian'ny commissaire Ratovo zanakolahy e. Sa kosa mba manendeha fotsiny. Ty papa ty kotsy. Nisy fanadihadiana kely nataoko izay ty ny an'lasora teo e. Tsy nahafa-po any efa le izy dia tonga dia aloako nankaty mba andiso indray. Fanadihadiana mikasika n'inona le ty? Angany izy trano vakony sa zavatra very? Aleo rehefa tonga ny an-trano rarifitsika miresaka tsara e. Fa misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka amin'ny papa ty. Tsy azoko. Raha ny an-trano vao resaka ko maninona no nandalo taty lasa nampiomana anahy. Fa fanontaniana inona nefa zany e? Ka za tsy maintsy makany am-piasana rehefa eo dia tsy manana fotoana iresahana betsaka amin'ny papa. Sady papa koa hitako mbola anatin'ny asa tanteraka ka. Alefaso ary ny fanontaniana lafa miandry ahy. Hono ary papa. Sao dia mba hitan'ny papa eto manodidina eto zany orinasa manana zany. Orinasa manana? Ie. Ary to taitra be papa. Taiza no nahin'olona an'izany anarana orinasa zany? Raha riva ary azafeko amin'ny papa tsara fa mba valio fotsiny aloha ny fanontaniako azafady. Indray ariko. Raha eto ambany dia aloha dia tsisy ny orinasa itsony e. Saingy tsy haiko kosa izay any amin'ny toeran-kafany. Zany ve ry papa? Na taloha ary ve? Fa ataon'ilay inona nefa zany e? Papa, mba mingavy e. Aleo aloha zany mba manontany amin'ny papa e. Dia papa kosa mamaly an'izay zavatra fantatra papa. Hita mihitsy le tio evola izy. Ny tena marina dia zao e. Mianao papa? 20 taona lasa zay a. 5 taona teo angamby alahy tamin'izany ka rariny raha tsy mahafanta-javatra. Zavatra inona ry papa? Ny tantaran'ity orinasa ity. Ka tsy ity orinasa fanambinana ny papa ty any iny antaniko e. Fa le orinasa manana. Eny e, ho avy amin'izay ihany tsika. Tsy azoko. Aza tapahany lahy aloha ny fitantarako e. Azafady ary papa. Ty zary. 20 taona lasa zay ho amantsiany lanina ny vanan'ity orinasa ity hoe orinasa fanambinana. Novaina? Fa iza taloha ka? Orinasa manana ty taloha. Orinasa manana? Ie. Tsy azoko. Ka efa zay nambarako tamin'lahy zay ko. Orinasa manana tokoa ty taloha dia nivaina. Azoko fantarina ve ny antony nanovana azy? Tsy maninona. Roalahy zay ny tompon'ity orinasa ty tany am-piandohana. Dia Zasy Rapanarivo. Namako atr'izay io a. Niara lehibe, niara nianatra dia niara tafita ihany koa. Dia nitiambananay roalahy ty orinasa ty ka natao hoe manana ny anarany satria ahitana an'io avokoa ny anaranay. Izy Rapanarivo, za kosa Rafatrimanana. Taty aoriana nefa nanapa-kevitra Rapanarivo fa anangana orinasa azy maleo tena tany Tomasina. Dia tapaka tamin'izany fa ny vola tombom-barotra rehetra sy ireo tahiry tany amin'ny banky no nomena azy fa ny ahy kosa dia ty orinasa ty. Ka no ilay orinasa efa nasa amirery dia novaiko hoe fanambinana ny anaran'ny orinasa. Mazava amin'lahy amin'izay. Mazava ka. Dia inona ny anaran'ilay orinasa naorin Rapanarivo tany Tomasina? Dia mbola avy io lio amin'izao? Samy nahaleo tena tanteraka izay amin'ny rahalahy. Izy tany, za taty. Ny finamanana kosa ny toy saingy ny fanalavitra moka dia ny telefona sisa ny fandraisana. Fa raha ny henoko tamin'izany dia rotoana taty aoriana dia mifindra tany ivelany zareo. Toa hoe nanorom-pinerana ny mihitsy hony. Za mivery papa. Dia tsy miverina teto tamin'ny razana intsony zany zareo? Tsy miverina intsony zareo. Tena nifindra mihitsy moa zany e. Toa hoe nahita asa tsara tany mihitsy hony dia tamana. Na ay ane le ty zany sakaizako zany ny mpanany. Zara moa tena nalahelo mihitsy raha nolazany fa hoe andeha izy tamin'izany. Dia tena tsy fantatry papa marina zany ny antony fanapa-kevitra Rapanarivo hanangana orinasa hafa io. Ka arak'ilay nambarako tamin'lahy tio dia hoe mpanana be raha-panana e. Tia ampiasa ny vola maleo teny izy dia izay ny antony nandehanany. Moa ihany koa tia niady rero ny ahy e.
Ay, fe zany ny tantaran'ity orinasy ity. De ono ary papa. Miano an'lahy. Fantatry papa zany ty lehilahy amin'ny sary ity. Ty. Ao e. Hito e. Raha edy. Sa tsy raha edy ty? Izy mihitsy io ka. Misy edy moana angara edy. Fa taiza ny nahafantarany lahy angara edy? Papa zao mety malala bebe kokoa ny mahakasikasiko. Fa taiza ty sary ty? De inona koa ny antony mahatonga lahy ny tany mahakasika azy? Tsy azoko mihitsy a. Aleo ary aloha andamindama vetivety ny ampiasany. De any an-trano sika sy papa miresaka tsara. Sa ahoana? Eny ary e. Ialahy ihany io. Ok. Lasa aloha zany. Mazotoa papa? Eny le tia. Ialahy koa. Fa misy inona ary e. De inona koa ny mahaliana ny tovy amin'ny ray edy? Sa ve mety mbola ho toy an'ilay fanjafonana 20 taona lasa? Fotamatory Nosoratany akora voasehitra. novedomin'ny ony miajanirina Vantsoa, niaraka tamin'ny Arliva Lemek tainana antenaina ary Rija. Roland Ramanatsonina ndray feo Anjy Arliva ny nanatotosa. Mbola itoy